zany a no niantso atsika eto zany miantso anareo a izay tarihan'ny SG a maître Rira Barinjaka miaraka amin'ny staff ao amin'ny direction campagne ao Mohamed Rachid sy tenako ao maître Nicole miaraka aminay eto mbola no présentation ka pareva aveo a ny ataoko hoe ny pôle de journal de juriste izay miara-miasa amin'ny HVM amin'ny fanatanterahana ny voka-pifidianana zany ka avy hatrany a dia omeko ny maître Rira Barinjaka ka amin'ny fitenenana ahafahany manohy ny fanampiasana. Ny zavatra ny teny voalohany tianay ho tenenina dia nisy ny resaka maromaro voaka tamin'ny gazety omaly tohatra mbola nisy nivoaka koa androany ary mety mbola misy voaka gabany rapitso afaka rapitso tsy fantatra fa misy zavatra anankiray mba tianay ho apetraka zany eto amin'ny hery vaovaon'ny Madagasikara dia misy rafitra mitondra ny hery vaovaon'ny Madagasikara fa tsy mipetrapetraka fotsiny amin'izao ny rehetrarehetra dia ny olona afaka miteny amin'ny anaran'ny hery vaovao an'ny Madagasikara manao déclaration officielle zany dia ny directeur de campagne anankiroa Andriamatoa Mohamed Rachid zay hitatsika eto akavanany Andriamatoa Jobarson Radinarvonia izy mirahalaza no directeur de campagne ny hery vaovaon'ny Madagasikara mitondra ny fifidianana dia ny tenako zany Rira Barinjaka secrétaire général ny hery vaovaon'ny Madagasikara ka ny zavatra tianay ho tenenina fotsiny dia izao hoe mety hitatsika tany amin'ny fanaovana gazety teny misy olona miteny amin'ny anaran'ny hery vaovaon'ny Madagasikara izay zany dia miteny fa zay olona miteny akoatranay telo mirahalahy ireo dia miteny amin'ny anarany manokana izy fa tsy miteny amin'ny anaran'ny hery vaovaon'ny Madagasikara izay zany dia mba tianay ho apetraka izay mba tsy isiany resaka betsaka amin'ny rafin'izay ary izahay dia ato amin'ny hery vaovaon'ny Madagasikara dia olona manaja ny rafitra misy ny lalàna izay tsy nanao déclaration ary tsy hanao déclaration mihitsy amin'ilay resaka hoe primature noho ny antony anankiroa voalohany aloha dia satria tsika rehetrarehetra dia mbola miandry ny résultat officiel amin'izao fotoan'izao dia mbola ny vokatra vonjy maiky zay no senita no mitonga atsika misy ny procédure maro be fantatrareo eo anatrehan'ny CES dia ny CES no anao ny résultat définitif zany officiellement dia mbola tsy mivoaka zay dia tsy mbola manana déclaration atao amin'izay ny HVM ary faharoa manaraka an'izay dia fantatritsika fa misy ny rafitra dia ny constitution izany dia mazava ho azy zany fa zay dia manaja an'izay koa tsy anjaranay atao amin'ny HVM no anao déclaration na hiteny zavatra amin'iny lafiny zay zany no tiana ho apetraka voalohany indrindra amin'ny diffionantsika androany maraina ity dia amin'ny procédure rehetra amin'ny CES dia ireo avocat reo ihany no afaka zany miteny amin'ny anaran'ny candidat Hery Narimapianina eto amin'ny akaviako eto maître Nicole Andrianarivson avocat barreau de Madagascar eo amin'ny akaviany eo dia misy ny maître Lala Ratsirahonana avocat barreau de Madagascar dia ary amin'ny akaviany amin'ny sisiny indrindra maître Saondra Andriamorasata sy avocat barreau Madagascar dia ato amin'ny akavanantsika atao amin'ny akavanan'ny directeur de campagne Mohamed Rachid dia misy ny maître Fredon Ratovondajao avocat barreau Madagascar dia misy ny maître Mevra Naivomanana izay avocat koa amin'ny barreau Madagascar tenako moa zany dia fantatrareo Rira Barinjaka avocat au barreau de Paris ny zavatra nytenenina hitanay nivakina tamin'ny gazety androany dia zavatra diso no niteneniny etsy amin'ny akilany satria ninetsona amin'ny rotota teny amin'ny CES omaly dia nisy requête napetraky ny candidat Jean-Louis Robinson izay miteny hoe amina district anankisivy izay ananareo ny anarany satria niteneniny teo dia misy izy ireo na ny fanovana ny liste électorale zay zany le demande de confrontation no tediaviny
ka amindreo district anankisivy reo raha araky ny filazany a dia reo ny district anankisivy nandreseny région anankisivy nandreseny candidat Jean-Louis Robinson dia inona ny zava-nitranga ho izy a ny zava-nitranga dia nanalana par rapport amin'izany ny liste électorale premier tour dia ny liste électorale deuxième tour dia nanalana 90 000 noms tamindreo le tamin'ny liste électorale ka dia izay no nangatahany hoe tsy rariny zany a satria nosazina hono zany a ny candidat Jean-Louis Robinson a fa nanalana vato 90 000 dia noho izany dia mangataka izy a ny confrontena an'izay information zay a d'une part dia hoe ny annulation a d'autre part an'le valim-pifidianana amindreo district reo zany dia ny zavatra ho tenenina voalohany aloha dia zao tsy izay dia miandra-pitonina ny valiny omeny ny CES zavatra tianay ho tenenina fotsiny izay nyvalinay omaly dia ity voalohany indrindra nisy arrêt avant dire droit navoaka ny CES izay nangataka tamin'ny sénite hoe mba alefaso aty amin'ny CES izany ny liste électorale la premier tour amindreo le district anankisivy reo na dia efa nanana ny CES azy zany satria ny CES koa dia manana ny copie ny pièce rehetrarehetra PV liste any am-boalohany dia nangatahany sénita icommuniqué an'izay liste aloha ny liste premier tour dia ny liste deuxième tour dia no comparena zany contradictoirement reo le liste reo nijeren'ny mpisolovava rehetrarehetra sy ny mpitsara teo dia ny zavatra hita dia ity tsy niena 90 000 araky ny affirmation tenen'ny Etienne-Daniny au contraire ny tombo satria hitadidinareo fa entre les deux tours moa nisy an'le liste additive natao reny dia 17 221 électeurs en plus amindreo le district anankisivy reo zay no zavatra hita teo dia nantaniny CES koa hoe mba ameo anay re tompoko ny source anareo nahitanareo an'izany hoe niena 90 000 zany le liste reo dia izay moa tsy misy valiny avy any amin'ny andaniny zay fanontaniany CES zay fa ny zavatra nyteneniny dia hoe fraude 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 tsisy proof efa tamin'ny voalohany io le tsisy proof dia avy eo izy no nivoaka dia reny zavatra no teneniny tamin'ny mpanao gazety reny zay vakinareo teo reny dia novainy indray moa zany le fomba fijeriny mba hitenenany hoe fraude 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 fa ny zavatra nangatahany mpisolovavany Jean-Louis Robinson dia ny zavatra ny reprocheny dia ny hoe niena nisan'ny mpifidy dia ny confrontena teo hoe niena tokoa ve le izy sa tsy niena dia nojerena teo le izy tao daholo ny document rehetrarehetra omaly fa ny zavatra ny teny hoe tsy nisy liste zany tao dia resaka be fotsiny zany fahitanareo an'le démarche an'zareo hoe anao démarche extra ivelan'ny code électoral zany zany hoe anao ohatran'ny tamin'ny démarche tamin'ny anafoanany liste amin'ny candidat tamin'ny voalohany hoe hitady ny SADC anao intervention niveau ny CES fahitanareo zay efa mba inontsika ihany angambany ange ary zao manamafy an'le processus rehetrarehetra angamba le izy hoe ny observateurs internationaux ny observateurs nationaux dia nanao conférence de presse teo daholo angambanareo tamin'iny niampitso ny fifidianana ary na ny tenako manokana raha moa zany ma secrétaire général ny vavoana dia nanatrika an'ireny conférence de presse tireny dia niaraka tamin'ny candidat Jean-Louis Robinson zay nanatrika tamin'ny notamment zany les conférences de presse ny Union européenne zay nisy parlementaire ny Union européenne sy ny observateur ny Union européenne izay anjatony maro moa zareo no nanerana nosy ary ny déclaration an'ireny observateur internationaux ireny zay mitovy amin'ny observateur nationaux dia ny teny hoe ny élection tamin'ity ndray mitoraka ity na ny législative izany na ny présidentielle dia ny se dérouler amin'ny critères ny transparence sy ny crédible sy juste le paramètre zany ny démocratique rehetrarehetra ary na tamin'iny le conférence de presse iny raha tadidinareo tsara nge dia na ny docteur Jean-Louis Robinson raha dia nyteny satria nareo nanometraka fanontaniana anazy après an'le conférence de presse ny Union européenne iny dia nyteny izy hoe nisy ny alina kely majinijinika dia fa amin'ny akapobeny dia nanao ny asany tsara ny sénita nanao ny asany tsara ny rehetrarehetra dia miandry ny valiny apitoniny zay ary izy moa raha tany teny hoe zay efa nandresy ka izay no ohatrany hoe manamafy zany hatramin'izao fotoan'izao fa le processus rehetrarehetra dia
tendre confirmer c'était vraiment des élections qui se sont déroulées dans des conditions de neutralité, de transparence et de crédibilité sont les paramètres démocratiques en vigueur partout dans le monde. Fantatrareo tsara fa amin'ny lafiny fandrena Prime Ministre zay a dia ny HVM amin'izao fotoana zao dia tsy manana déclaration atao ary zay olona miteny amin'ny anaran'ny HVM ankoatra ny directeur de campagne Mohamed Rachid Jobarson Narandrena Arvony sy ny tenako secrétaire général Henri Labaranjaka dia miteny amin'ny anarany manokana fa tsy miteny amin'ny anaran'ny HVM mihitsy petrak'izay. Raha ohatra indray izahay dia miandry ny valiny définitif proclamé ny cour électorale spéciale. Ary ny amin'ny lafiny io dia io dia ny fametrahana ny constitution fantarareo ny tenin'ny constitution anjaran'izay filohalany sy parti majoritaire na groupe de parti majoritaire no miresaka amin'izany fametrahana prime ministre izany fa tsy anjarany ny olon-kafa. Zay ho zavatra tianay ho tenenina amin'iny ary tsy teny ankoatran'izay izahay.